Tenenne che noi tena di manche noi. Tenenne te noi andron miuva fiana koe. Miuva fomba fitseko. Miuva fomba famindrako. Misy décision raisiko androany hoe. Amen. Vavolombelona mba anjaraka indray mijoro vavolombelona fa atoroko androany tamin'ny jeune iny asitsika rehefa nanaraka tamin'ny fampianarana tambadiky ny téléphone dia nisy fampianarana momba Néhémia n'étudier différentes jeunes tsika dia nisy Esdras Néhémia dia misy miverina kely ohatra amin'ny peuple d'autorisateur rehefa misy teny latsaka dia tonga dia rombay ilay izy dia tamin'izay teny zay ny teny mba nofon'Andriamanitra satria Néhémia chapitre 1 nanao requête Néhémia tamin'ilay roi hoe zaho sy ta hiverina ny Jérusalem iréparer n'iny mur satria potika ny manahelo be ny mur-ny Jérusalem hitantsika tsara zay hitantsika tsara ny amin'ny chapitre 1 dia nangataka requête tamin'ilay roi Néhémia hoe me autorisation teneny daholo ny gouverneur ohatra hoe rehefa andeha dia misokatra ny lalana satria le roi zany mame autorisation dia vao niteny fotsiny Néhémia dia tonga dia meny le roi daholo ny autorisation dia tonga soma tsara tany Jérusalem any Néhémia dia zao le izy dia nisy fotoana nisy teny zao latsaka tamin'ny fampianarana hoe ianao raha angataka anao amin'ny patronao hoe hiakatra ny karamanao dia ho azonao le izy dia niaplikeko zay zavatra zay dia voninahitra n'Andriamanitra fa tonga dia niteneniko le izy za tsy niteny fotsiny hoe rehefa za tsy nanao argument be dia be za efa ela niasa tato fa zao fotsiny niteneniko hoe apekaoro ny karamako kaka be monsieur kaka be monsieur fa tonga dia nanao yeux écarqué be fa ahoana ny olona hafa matahotra higarde ny asany hoe za raha misy asa sao dia voaroka fa zany tonga dia teneniko mihitsy mibainy zany tonga tany an'esprit hoe apekariko ny karamako dia mbola tsy niteny hoe olo izy fa ndasy loha zany fa tena ohatrany taitra be izy satria mbola tsy nisy olona mihitsy nanontany zany zavatra oatra zany dia ndasy izy diriny dia aveo mbola napekariny tany amin'ilay chef ambony le izy dia hoy izy hoe misy anao sika ozy le bilan d'évaluation fa amin'ny 2 mars le izy no atao fa tokony tsisy problème olo izy amen dia za tonga dia fantatro hoe ok le izy hatramin'ny chiffre any hatramin'ny chiffre tiako hoe firy ny tompony karamako efa nataoko atao anatiko le izy atako sûr fa tanteraka zay naran'ny Jesosy amen anao mosy mpanompon'Andriamanitra teo tsika tsy misubira situation zany fa tsika mpanapaka dia miverina atao amin'ny d'autorisateur rehefa misy fampianarana tena rombay le izy reto tady zay mihitsy le latsaka tam'izay rehefa anao requête anao any amin'ny mpampiasanao na zavatra tianao dia raisy le izy dia tonga dia za tonga dia nandray an'le izy hoe andeha any mpampiasa tonga mitolo tena amin'ny patron hoe apekary ny karamako dia ok ozy izy amen tenenina akaikiny hoe misy fahefana goavana ao anatinao hoe fanapahanao sy tontontanjony zay fanambavanao tenenina hoe tsy atao andrasiny fa tonga dia baikonao hoe amen zay no mampatonga renireny fa tsy hirarana fotsiny zay koa ny avatana fa tena hira misy onction tena tonga fantatra tonga dia hiainanao le izy appliquenao dia misy vokatra le izy amen androany tena verena tsarantsika mihitsy ny identité hoe inona mazanaka Andriamanitra zany amen ao tsara tsika dia vavolombelona faharoa ihany andry amin'ny resaka asa koa ty resaka asa ao zay ny teneniko teo ny ao aminay zany ohatrany hoe ny olona ohatrany hoe ny anay tsina resaka projet au fait resaka rehefa tsisy vola ny projet ohatrany hoe dia roana mampiasa satria tsisy vola satria resaka recherche zany mila financement dia zao ny olona be dia be tamin'ny heritaona tao aminay natao nasena ohatrany hoe roana daholo zany satria tsisy recherche dia za zany miasa miaraka amina dokotera tena colérique tena enjana be zay tena olona tezitra be amin'izay dia izy zao ny zavatra mitranga nisy olona rehefa niasa tamin'io dokotera io alohan'ny placeko nitaraina foana satria tsy mataky ny tenin'le dokotera satria ohatrany hoe manompa mihitsy satria tena olona colérique satria zavatra tsy mety kely dia mivazavaza be izy dia farina le vehivavy tavaratra niasa taminay zay tena ny démissionna mihitsy hoe zaho sy asa iaraka amin'io tsony fa tsy tatiko io dia za mo zany voatery niarasa tamin'le izy dia zao ny zavatra mitranga olona asana anankiroa nataon'le tamin'ny niaraka amin'ny dokotera io lasa zareny nanao an'le izy nefa ny zavatra tena retard be dia be mihitsy tena ny zavatra tena tokony rattrapena dia voninahitra n'Andriamanitra vita somatsara le izy dia faly le dokotera dia zao amin'izay ny contrat tokony vita amin'ny fin mars satria ny anay CDD ohatrany hoe arakaraka ny projet zany arakaraka ny vola anatin'ny projet misy recherche dia zay amin'izay le fahavaran'Andriamanitra ozy le dokotera hoe za ozy izy mila ny onjy fahazaroana izy fa zaho izy tsy mahita olona hafa ohatran'io fa fantatra fa sura fa amin'ny projet ako mandeha rehefa izy ny anao an'io amen ny olona hafa voaroka daholo fa
fa zarevina zay fa verdiviny zay hitanareo zavatra tiako ampianarina fotsiny rehefa miasa fotsiny kosa dia ataovy excellent ny asanao tsika manompo Andriamanitra excellent tsy hoe vitany tonga ny 30e du mois dia mandray 1500 € dia falifaly fotsiny dia ataoko any fotsiny ny asa non ataovy excellent ny asanao satria Andriamanitra excellent tomponao anano foana zay toe-po zany fa rehefa manana an'izay anao tsy maintsy tonga amin'ny faveur divine ndray androany na za koa mahita fa ianao koa raisinao zany anjara amen dia rehefa tsara izy sady renouvelé zany amin'ny contrat koa no miakatra amin'ny karama jerena izy zany natao faveur divine amen fa zay miasa tsara fotsiny misy tenin'Andriamanitra zay miteny hoe respectez ny autorité zay misy amboninao tsika zany mila mirespecter reny mpampiasa reny tsika zany tsy mila miteny koe le mpampiasa koa ohatra ny tena be vava be na tena ientsika be miasa amin'iny fa fahaizanao manaiky an'iny rehefa mamaiky an'iny anao dia hainao koa manaiky an'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra miteny hoe celui qui est de bon cœur na celui qui est de mauvais cœur izy respectez foana mpampiasanao misy zavatra saina ataony aminao aza menimeniny fa tonga dia atao fotsiny le izy amen dia ozy ny tenin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao amin'ny anaran'i Jesosy dia ataovy an'Andriamanitra aza atao zany hoe ho an'in'olona iny fa ataovy ohatranao manao zavatra ho an'Andriamanitra raha ajaonao ve ny rainao anao tandrametaka anao rehefa miasa non ataonao excellent zay ataonao excellent le izy manino rehefa mafantatra hoe ho an'Andriamanitra le izy manana foana zay toe-po excellence zay amin'ny asa zay ataonao aza miteny fotsiny hoe bon miandro karana fotsiny zany am'faravolana dia ataotao any fotsiny io fa ataovy tsara me tsara amen fa anatin'izay zavatra anatin'izay zavatra no tahin'Andriamanitra aminao amen o tsara tsika alléluia Matthieu resika am'izay raha noloko am'izay tsika Matthieu chapitre 5 verset 14 Matthieu chapitre 5 verset 14 Amin'ny anaran'i Jésus, Matthieu chapitre 5 verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur montagne ne peut pas être cachée. Amen. Eto ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe tsika ozy ohatra ville perché sur une montagne. Andriamanitra tsy miteny hoe vallée. Fantatsika tsara fa inona ny vallée zavatra ambony montagne na zavatra aty ambany. Fa tsika inona montagne zany izy eny amin'ny toerana avo indrindra. Amen. Tenenina akaiky toerana fanapahana eny amin'ny montagne hoe amen pero montagne ozy izy fa tsy vallée dia ozy nareo ozy izy rehefa mamaky an'le verset ozy izy hoe vakitsika le izy le toyany Matthieu 5 verset 15 et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison ianao fahazavana zany tsy mipiripirina zay ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo aza misubir hoe eto ngamba ny lahatra za ngamba ny lahatr'Andriamanitra dia za eto amin'ity fahantrany ity non tsisy an'izany fahantrany zany fa sitrapon'Andriamanitra aminao dia mitahiny amen tena misy androany misy vocabulaire miova androany anaran'olon Jesosy tenenina akaikinao atsara amin'izay disika tranainy taloha ahoana izy Gideon tena tranainy be Gideon mbola tsy transformé eno tsara Gideon mbola tsy transformé ozy izy mantsy an'Andriamanitra Andriamanitra ory zay resy mifahavaly foana zay mahanitra zay ngamba tsy ahita lumière mihitsy ny fiainana ity zay mbola Gideon zay Gideon taloha zay fa rehefa tonga amin'izay ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny Gideon tahaka ny androany tonga amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra amen transformé amin'izay Gideon le Gideon le peureux kely le tena matahotra kely le tena misitrika fety lasa soldat mahevaika be amen satria tonga teo amin'ny tenin'Andriamanitra androany koa anao raha andromaka ny teny indray azy omen'Andriamanitra androany matoky afa mahazo ny anjaranao anao anaran'i Jesosy amen misy expression teny français miteny hoe être né sous une bonne étoile vazamby fomba fiteny dikan'io en fait ohatrany hoe ny olona zany ozy zao tontolo zany raha manana succès izy dia ohatrany hoe misy étoile tsara zany teo amin'ny fiainany na hoe misy araka chance zany resaka chance en fait le izy misy électrat dictionnaire misy le izy dia nefa n'izao ahoana izy ny Matthieu 5:14 teo tsika tsy mila bonne étoile fa ianao mihitsy ny étoile anaran'i Jesosy amen tsika tsy mila bonne étoile fa ianao ny étoile satria ny étoile destinée à briller sur le monde amen tenenina akaikinao zay le fanapahana hoe tanareo rasy mila vehivehena mihitsy sika androany ny identité anao amin'ny Krista misy domination tokony ananana anaran'i Jesosy amen mahafinaritra driana mihitsy le vavolombeny datory zareny fa reny mihitsy natao hoe tena aza vela misy teny latsaka
fa tonga dia rombay araisiny anjaranao mets-toi dans ta position Christ anaran'i Jesosy. Amen. Dia nisy fotoana koa tsika efa nianatra momba tamin'ny secours prospérité hoe soit liona soit brebis. Ny efa nianatra nisy asa naditsika tsara. Rehefa anatin'ny secours fanambina antsika tena mila liona mihitsy. Hoe tsy ikeko ny fanafantrano. Za tsy maintsy tahiny satria sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako zany. Amen. Liona tompoko c'est le roi des animaux ny fitenenana malala zany daholo tsika. Liona vao mijoro fotsiny tonga dia mikropaka daholo ny biby anaty ala. Tonga dia miforitra daholo ny gazelle sy ny antilope rehetra. Satria maneno ho avy izay ny liona. Ianao koa rehefa hijoro ianao amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny toerana anankiray manaiky ianao daholo ny zavatra efa nalain'i Jesosy. Amen. Romains chapitre 8 verset 19 à 20 amin'ny teny izany efa haintsika tsara izay. Romains chapitre 8 verset 19 à 20. Ndrasika efa haintsika tsara. Romains chapitre 8 verset 19 à 20. Amin'ny teny gasy ilay izy mivakiako fa amin'io izy ny ohatran'ny mazavazary koa amiko. Romanina toko fahavalo. Romains chapitre 8 19 à 20. Amin'araben'i Jesosy fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandro ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Amen. Zao rehetra izao tenenina akaikinao zao tsy fantatrao hoe fa zao rehetra izao hoe miandro ny fanehoananao hoe. Amen. Io création io zany io création io zay rehefa tsara tena miandro mihitsy ny fampisehoana zany zanak'Andriamanitra zany. Amen. Tanao fandrenaitsika rehefa tsy maneho an'ilay izy dia ohatra miandro lava eo io zao zay fitafy hoe miandro sy oviana ihany izy vao tonga miandro sasatra eo le anina fa zavena miandro ny création fa sehoy amin'izay le fanapahana goavana ao anatinao na len'i Jesosy. Amen. Dia jerevy tsara Romains chapitre 8 verset 20. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanaiky ho zava-pony nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy. Amen. Situation rehetra amin'ity tany ity tompoko dia natao anaiky ianao. Amen. Satria zanak'Andriamanitra ianao. Amen. Matthieu 28 18 sy mpanompon'Andriamanitra teo. Matthieu 28 verset 18 tout pouvoir m'a été donné. Nefa ny pouvoir izay nomenan'i Jesosy io nomenantsika io en fait. Dia ninona zavatra izay teneninao ninona zavatra izay baikonao tsy maintsy mitranga. Amen. Tena le izy mila atao exercice. Tena mitoko exercice. Mbola tsy vavolombelona ihany mety zavatra kely le izy fa za dia manao ny exercice zavatra hoe zavatra tenenin'ny vavy foana. Rehefa resaka transport rehefa resaka train dia na baikoko foana hoe za vao tonga mikely Jesosy tsy mila miandro zany fa tonga dia vao tonga eo dia tonga ny train zany ataoko foana na bus io dia zany tenareo fa dans 90% des cas mamaly ana foana io zavatra io hoe tsy miandry ela mikely zany fa tonga dia vao mipotra eo fotsiny vao mitsangana eo dia ho avy ny train na ny bus zany na RER na ny train. Teneny le izy hoe teneny akanao mila atao exercice le izy hoe tena marina. Dia ahoana sy ny ten'Andriamanitra mila iprovena ke finoana e. Ahoana moa nahafantarantsika hoe manana finoantsika raha tsy mi-exercer ohatry zany. Ahoana nahafantarantsika marina ny ten'Andriamanitra raha tsy mampiatra an'ilay izy tsika. Mety zavatra kely zany fa ianao raha matoky amin'izay zavatra kely zay afaka hibaiko zavatra goavana ianao. Amen. Fa mila anao manomboka amin'ny zavatra kely ohatry zany misentraigniavy anao teneny. Osy pasteur Tommy izay za vao mivoaka ny tany izy tsy zavatra fa tsy bénédiction mbako za kody ohatry zany foana. Vao mivoaka ny trano dia tenenaka hoe misy fahagagana amin'ny fianakaviana. Misy fitahina, misy fahasoavana, mahomby ny zavatra ataoko rehetra. Tsy ho raraka zany misy fampahitana fisakatra ny saina misy sokatra ho anao hoe zany aveto foana. Dia na tsy mitsangana le izy jamais je lâche prise. Fantatra fa raha tsy mitranga androany le izy fantatra fa hitranga rapitsy le izy. Zay finoana zay tadio tsara le izy. Ianao tenenina akaikinao zay zavatra inonao hoe zay ny manin'Andriamanitra anao zay. Amen. Aza dimy mihitsy zay zavatra zay ka atraiza ny finoanao hoe atraiza limite misy limite hoe finoana tena atraiza fa sokafy tsara ny visionao androany raisy ny ten'Andriamanitra fa hiasa mahery amin'ny fiainanao izy. Amen. Ephésiens chapitre 1 verset 20 à 23. Ephésiens chapitre 1 verset 20 à 23. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1 verset 20 à 23. Amen. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Des versets 22 à 23, il a tout mis
il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Alors, misy mihaino ve mena an'izy ao ny autorité suprême mena ny église ozy izy dia jerevy tsara toute domination toute autorité mena anao zany tompo fantatrao ve zany hoe tenenina akaiky hoe fantatrao ve zany hoe mba conscient zany ve ianao hoe tenena izy tena mba conscient za force zany ve ianao anatinao io androany ninina matolatra amin'izay a fo zany androany amin'n'aramen'i Jesosy amen. D'Éphésiens chapitre 2 verset 6 eo kaiky eo ihany Éphésiens chapitre 2 verset 6 amin'n'aramen'i Jesosy il nous a ressuscité et fait asseoir avec lui dans les célestes tsika miaraka manapaka miaraka amin'ny Jesosy dans les lieux célestes asa droite tsika nefa na Jesosy à la droite du Père misy iny misy domination ao ianao zany ny rôle nanao tahaka ny Jesosy mihitsy ka ninona zavatra inao fonao a teneno baikoy foana situation rehetra baikoy tianao io amin'ny fiainanao aza manana parole d'échec zany mihitsy mahatonga ny olona tsy mahomby indray a dia reno tsara ty zavatra ty misy olona miasa be a miasa tanjona hoe tena mba mifikifizy tena hoe mba tena miasa be zany mba hoe tena mazoto fa tsy miova amin'ny fiainana satria feno parole d'échec ny vavany zay tsy tafita mihitsy ny olona anankiray a raha mbola feno fitarainana raha mbola feno parole d'échec na dia olona miasa be ary hoe tena mazoto satria spirituel na zavatra rehetra na ty zavatra tena ny vavanao ty a natao hitranga daholo tandremy tsara zay tsara zay zavatra zay fa miainga le izy any amin'ny zavatra teneninao a sy baikonao zay ny prospérité dia manaraka daholo ny zavatra rehetra amen. Androantsika tena resaka an'izay izy inona mihitsy ny tena importance an'ity zavatra ty vavy ty misy taontsika mitena zay proclameo fa tena androany tena ampianariny fanamasina antsika hoe fa maninona moa ty vavy ty tena mila miteny zavatra tena hoe araka sitrapon'Andriamanitra fa zao ny zavatra gravy ny olona rehefa miteny parole d'échec foana amin'ny fiainana dia izay échec zay tonga amin'ny fiainana dia zay mampatonga ny teneniko foana hoe zay zavatra tianao tenena zay zavatra tianao mitranga amin'ny fiainanao a mba teneny foana zavatra positif satria spirituel io zavatra rehetra io misy ny olona miteny foana hoe za tsy tafita amin'ny fiainana gamba tsy miova mihitsy maly tsy miova misy zao ten'Andriamanitra tonga amin'ny olona anankiray hoe androany ianao a ozy n'Andriamanitra ohatra ty a exemple androany ianao make restaurant dia ozy le olona anankiray ny sakafo hoaniko androany ary Andriamanitra tsy hitako hoe inona koa zay restaurant inona koa zay restaurant inona koa ny eritreritrako zay restaurant mbola tsy hitako any nefa raha olona manana fatakarina zao zany a tokony tonga dia hoe amen resiko zany tanao bloqué misy fotoana ny olona ihany bloqué ny prospérité amin'ny fiainany a rehefa tsy mahay maîtriser ny zavatra voky ny vavany izy zay tadiny foana raha tianao succès fiainanao a dis des paroles, proclame des paroles positives dans ta vie. Proclame des paroles positives dans ta vie. Io zavatra spirituel io miainao antsika daholo zao création zao zavatra rehetra fa rehefa miteny ianao a rehefa baikonao situation io a tsy maintsy miova io anao da atoro izy zany zao miteny izy mety tsy mitranga le izy miteny izy fa nanino mipersévere izy dia au final mahinona mitranga ihany le izy satria velona tao anatiny hoe tsy maintsy sura fa rehefa miteny ozy da atoro izy tsy fantatra hoe ovina le izy mitranga fa fantatra fotsiny hoe un jour l'autre tsy maintsy mitranga le izy ka za kosa tsy tsaratra mihitsy miteny a dia ho avy le fotoana mitranga tokoa le izy amen. Tenenina kaiky hoe tena misy potentiel goavana ke ao anatinao e amen. Apetrao ny tananao eo amin'ny lohanao a dia avereny zao teny zao misy potentiel goavana atao anatiko hoe naran'i Jesosy ninona fisainana midy hatramin'izay hoe a libereny zany anaran'i Jesosy satria fisainan'i Kristy atao anatiko hoe amen. Zay ny tena mpamin'Andriamanitra teo a fisainan'i Kristy ao anatiko Paul ny teny an'izay au fait 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 zay rentsika zay teny zay 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen. Nous Paul j'ai cru. Enfin Paul j'ai cru et ça suffit. Enfin j'ai cru et j'ai parlé. Il y a une importance à zavatra teny vavanao. Et nous avons tsy maintsy foanao tsy maintsy exprimer anao en parole zay voky ny vavanao. Io tsy vitany fotsiny hoe mino dia ao po fotsiny dia mino tsy miteny zany fa anao miteny mino fa mila teneninao le izy hoe mino an' Jesosy a dia zay mampatonga antsika manao le vavaka fanorateny iny satria zay zavatra fonao a tsy maintsy exprimenao vavanao zay vao valide le vavaka fanorateny
mila proclamer anao mila miteny Romains 19:10 efa naratsika daholo zany amin'ny fony inao zana famarina fa mivavaka ny kely zana famijena mila proclamer anao zay zavatra inonao dia ozy Paul hoe j'ai cru fa tsy vitany kosa hoe j'ai cru de je reste comme ça fa j'ai parlé ozy izy androany koa anao rehefa ino ny tenin'Andriamanitra ka rehefa proclamer ny tenin'Andriamanitra dia timoka anaran'i Jesosy fa zay teneninao dia hitranga koa anaran'i Jesosy amen proclamer ao tompony ny tenin'Andriamanitra amen zay nefa nampianarana mpanompon'Andriamanitra atsika koa hoe rehefa mivavaka za mikombokombona ao anaty za hoe mivavaka za zany hitan'Andriamanitra be hitan'Andriamanitra ny fomba fa tena mivavaka nefa ny laivranao tsy mihetsika koa c'est quoi ça ça veut rien dire tena tsy tena marina zany fa exprimer ao tenenina akaiky hoe matoy anao mena vava hoe dia atao hitenenana zay hoe mika ampiasay io vavy io mba ampiasay amin'izay io vavy io amin'ny zavatra tokony anjara dia jereo tsara misy exemple an'izay zavatra io anaty baiboly tantarany Ana zany tantarany Ana 1 Samuel 1 tsy vaky 1 Samuel chapitre 1 noteo fotsiny le izy 1 Samuel chapitre 1 fa résumeko aminao le tantara Ana dia olona momba tsy nanana zanaka izy dia tomany izy tamin'Andriamanitra hoe zaho soman'Andriamanitra tena fa mba ela nanandriky zanaka fa maniny tena tsy mahazo mihitsy dia jereo tsara rehefa mamaky an'io tantara io ho attitude any Ana tsy tokony ananana mivavaka Ana oui fa tsy niteny Ana fety fa monina natao ampony fotsiny izy mony tsy midisy parole avoaka mihitsy mivavana vakio tsara io teny 1 Samuel io dia ozy izy Eli hoe fa ianao nga ozy izy mamo jereo tsara satria ianao ozy to mikomikombona fotsiny vavanao fa ohatrany tsisy parole avoaka ny mivavaka hitanareo zavatra niareo fatalina mihitsy rehefa tsy miteny vavanao io averiny efa mamy mihitsy ara averiny hoe tena mamy toaka tena soletany nefa le iny le plainte le Ana tsy tao anatiny dia monomonina fotsiny izy fa tsy navokany tsy niteny na ray dia zao mivoko mafaly rehefa nanomboka sokatra amin'izay vavany Ana ozy amin'izay sy Eli hoe tonga avy aminao arak'izay irinao dia mandeha ampiadanina fa omen'Andriamanitra anao ny zay tianao dia ozy amin'izay Ana amen raisiko zany dia voanteny an'izay Ana 9 mois plus tard tonga Samuel hitanareo zany zavatra ny zavatra navavaka nyva hatramin'izay Ana monomonina foana mivavaka tamin'Andriamanitra une fois par an izy tonga atao Silo foana nitanao tamin'Andriamanitra se plaindre fa tsy mivoaka mihitsy ny vavany fa monomonina foana izy tao am-po dia tsy fantatra mihitsy hoe inona zavatra angatahany fa une fois izy nisokatra ny vavany hoe amen raisiko zany dia naninona tonga ihany le Samuel nandrasana amen androany koa nao ainao tsara zany zay zavatra resaka zay puissance ny parole io tenena tenena zay tianao hotranga tenena dia alaiko foana tiran'ny parole Joseph Dafy ty amin'ny iran'ny Joseph Dafy iny dia hoe rovina ihany anao zo mody fa nirainao efa sasatra miandry anao hovaitsika androany iny parole iny Andriamanitra mijery anao amin'izay dia zao ny tenin'Andriamanitra rovina ihany anao ry zanaka mba hiteny parole positive fa za eno tsara fa za Andriamanitra rainao efa maika ny amalanao amen allo vovaitsika mialatsina amin'ny Joseph Dafy tsika tsy hoe magnaraka lirana fa mba vovaitsika anatin'ny école de prospérité kely le izy dia Andriamanitra zany efa mijery atsika foana isan'andro le an-danitra any hoe rovina ihany ty zanaka ty mba tsy hiteny murmure sy plainte sy complainte hoe tsy miova amin'ny fiainako hoe ny ankonako tsy miova mihitsy hoe tsy tafita mihitsy ty za ty hoe ohatra maty tsy miova mihitsy ny fiainako Andriamanitra nge manahelo rehefa mijery atsika ohatrany izy satria maninona izy efa vonona fety nitahatsika namala antsika sy ninona maninona izy tahibenira atsika fa zao limité Andriamanitra raha vao mbola tsy stress lahatra no anatsika hoe tena sitrako hoe tena hoe tahintsika limité izy na te hiasa izy tsy afaka satria tsika ihany bloqué ny prospérité amin'ny fiainatsika amin'ny parole négative zay afaka mivavatsika amen zay tadio tsara Andriamanitra tena lié izy satria zay teninao ihany zay ihany notanterahany dia zao zay tenako aminareo hoe mba mitenena amin'izay zavatra positive fa nirainao efa maika ambany anao anaran'i Jesosy amen tenenina akaikinao manomboka zao hoe manomboka zao tsy vokaboleraky tsony zany échec zany hoe fa manomboka zao premier mois koa premier mois succès le dernier mois koa succès amen atsika ve l'équipe gagné 2 millions ozy izy Jean-Pierre Foucault c'est ton dernier mois dia niraisiko anay niany dernier mois de succès amen Jean-Pierre Foucault premier mois que succès le dernier mois que succès tsy miexiste atsony mo échec zany atao fiainako anaran'i Jesosy amen zay nge rehefa ampianarantsika maly tsy nateratsika natao andro zany fa nataotsika ho ambinina amin'ny zavatra rehetra amen ka zao reny olona miteny hoe tsy mino prospérité reny
au fait reny mba tay au fait izy tsisy olona tsy taitainy zany fa tsy fantan'le principe dia lasa mirenier tsy misy zany fa rehefa ampianarina azy le fait le izy rehefa azavaina azy dia iova izy amen ho avy ny fotoana reny olona rehetra zay tsy naritsiranao reny reny ihany nanenjika anao naran'i Jesosy satria Zacharie 8:23 fantatra ozy izy fa ny aminareo koa ny Andriamanitra satria mahita ny fianao miova izy mahita ny fianao tahiny izy mahita ny fianao ambininy izy mahita ny fianao tena any amin'ny dingana sy takatra ny say amen alleluia teneny ndraiky anao ao tsara ve anao aloha dia valio izy amen aoany frizatsika fampianarana zao efa haitsitsika tsara ny tantarany zanak'Israely tao Kanana efa nataontsika ty fampianarana ty fa androany izarondreo amin'ilay izy resaka vavana fety namatotra anjareo tsy tafiditra no tsy tafiditra anjareo tany Kanana hoy izy Andriamanitra miaraka amin'ny zanak'Israely hoe omeko anareo Kanana ary tsika tsara zay teny efa latsaka hoe Kanana ozy dia tany tongadry tsy tately omeko anareo dia fantasika tsara amin'izay ao nombre 13 au nombre 13 nombre 13 nombre 14 noteo tsara fotsiny le verset any an-trano verentsika vakao tsara nombre 13 nombre 14 nandefa espion ozy Andriamanitra mandefasina Mosesy 10 espion hijereny tany Kanana mba hanao hoe reconnaissance le tany Kanana zany hoe ohatry ny ahoana ny zavatra le Kanana dia zao fait ny zavatra nitranga tamin'iny noverina amin'izay le 10 espion dia inona ny seho Joshua sy Kaleba ihany miteny zavatra positif fa le 10 espion fa zavatra négatif daholo ny teneniny dia zao fait ny tsy nahatonga an'ireny olon'ireny tafiditra tao Kanana satria zavatra navoaky ny vavany namatitra azy nombre 13 verset 31 zao nge jerentsika tsara fa tandreny ny vavy io ny zavatra navoaka ny vavany any namatitra azy tsy nahtafidira tao Kanana satria parole d'échec parole négative navoaka ny vavany nombre 13 verset 31 Nombre 13, verset 31. Nombre 13, verset 31, l'armée Jésus. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Tanarao, manina, Joshua sy Kaleba, samy nahita le peuple de Géant tany, fa izy tsy mba niteny mihitsy hoe peuple tena monana io tena Géant be io fa retiny tonga dia miforitra hoe tena tsy ho afaka hoany mihitsy zay ry Mosesy fa manina fa volin'ireo olona ao zay. Hitanao, dia inona ny teneny, inona ny nitranga zay teneniny ihany nitranga teo amin'ny fiainana dia inona nitranga tena tsy tafiditra tamin'ny Kanana marina izy satria ny vavany mihitsy nefa niteny zay tena tsy hoany fa zy Joshua sy Kaleba tsy mba niteny ozy Joshua sy Kaleba anina ho anay ny ao izy izy zany hoe tena sakafo anay ombanay mihitsy ao ka qu'importe Géant na Goliath Andriamanitra efa niteny amen androany Andriamanitra efa niteny hoe hitanao izy aminaran'i Jesosy ka ninina situation aza vela mihitsy ny zavatra hitanao maso ampiova ny fonanao fa raisy ny ten'Andriamanitra dia ohatra amin'ny fara fa hitranga aminao le izy amin'arabe Jesosy amen dia lesika tamin'ny ay moa hoe ny situation mirenvoyentsika zavatra négatif foana hoe ohatrany tsy misy androany ohatrany tena tapaka be androany fa aza mifantoka amin'izay zavatra zay tapaka zany tsy misy ohatrany aza mifantoka amin'izany hoe situationko androany dia io any ny apitso aza manana zay fisaina zay fa raha mbola misy izy ny ten'Andriamanitra ny jour nuit dia tsy maintsy misy ny jour tsy maintsy misy sikina foana io ka fandalovana ny zavatra rehetra aza mitoetra anatin'izay fa manana foana fanantenana hoe ny apitsiko mihatsara androany amen teneny ny tena hoe ny apitsiko mihatsara foana fiainako salama amen tsy zany ve ny tenen'Andriamanitra tamin'ny tao Genesis rehefa nanao ny zavatra rehetra dia aonozy izy hita fa tsara ny zavatra rehetra dia hoy zany afana mihatsara indrindra hitao misy degré koa zany fahatsarana tsy hoe tsara fotsiny fa tsara indrindra fiainanao manomboka zao dia tena tsara indrindra Jesosy alleluia zany tena proclamé ho tompony ten'Andriamanitra raiso aza vela mihitsy situation aza vela misy tranga aza vela mihitsy circonstance tsy ahafahanao miteny ny tenin'Andriamanitra proclamé déclaré dia hitranga aminao mivokatra amen jery any tsika miresaka ny puissance ny parole io ao anaty tribunal anatina séance na tribunal dia zao mitranga ny juge manana autorité suprême rehefa anatina session na tribunal rehefa miteny ny juge hoe je déclare la session ouverte dia tsy maintsy minina ireo olona be resaka be ny ambaravarana sy ny témoin sy ny avocat tsy maintsy maka amin'ny place ny daholo satria maninona anana le juge l'autorité satria efa nomena azy ao anaty tribunal dia mandeha ny procès dia rehefa vita ny procès
dia zao koa zavatra mitany koa ny juge am'zay hoe la session est close io rehefa miteny zay juge irrévocable zay ny desiny teny farany iny fa tsy misy hoe mbola misy témoin io mba misy témoin mbola adino monsieur le juge fa hoe mbola inono izy tsy possible atsony une fois juge nikapokan'le marteau iny hoe la session est close ma décision irrévocable dia tsisy afaka manao enenina atsony zany ary ny parole tany tenenina akaikinao ianao mihoatra amin'ny juge ianao hoe Alléluia. dia ianao autorité suprême avany ambony mihitsy ny ao anatinao ka rehefa idéclaré anao rehefa iteny ianao amen tsy maintsy manaiky ny zava-drehetra hoe amen amen zao tadio tsika sacrificateur tsika natao ireny tsika amin'ity tany ity amen apocalypse chapitre 5 zao nge jerentsika fa sao de verina rehefa mitenanina fotsiny apocalypse chapitre 5 verset 10 tsika dia natao sacrificateur ireny sur cette terre apocalypse chapitre 5 verset 10 jerefy tsara ty verset n'andriamanitra ty ary tehirisy tsara ty dia iaina apocalypse chapitre 5 verset 10 amin'ny anaran'i Jesosy tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils règnent sur la terre amen izy moa ils règnent sur la terre io tenenina quelque chose zasy ianao io hoe olona manana reine zany toko olona manana domination amen olona manapaky zany amin'ny situation rehetra amin'ny zavadrehetra ka tenenina kaikina ampiso am'izay le fahefanao hoe aza vela amin'ny andro foana andriamanitra hoe mafamakamana anao izy io amen amen tena marina zany ka Jesosy il n'attend qu'à nous bénir tena marina zany fa misy toe-po misy fisaina mivakely fotsiny misy foto-pisaina ovaina fotsiny dia rehefa miovy zay ary miovy zay androany dia hitanao izy amen amen Marc chapitre 11 verset 23 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 amin'n'anaran'i Jesosy je vous le dis en vérité si quelqu'un dit tenenina kaikinao hoe dit efa anarantsika io zavatra io fa mpanompon'andriamanitra hoe nitenena si quelqu'un dit ozy izy anaran'i Jesosy à cette montagne retire-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive il verra s'accomplir hitanareo zany dit mbola tenenao hoe dit tenenina kaikinao hoe kaizaka itika mila miteny fa ozy ny ten'andriamanitra rehefa miteny ao izy izy ka rehefa tsisy doty ao anatiko tsy mianahana tsy maintsy mifindra ny tembohatra anaran'Jesosy ianao koa rehefa miteny manana finono aza midote aza mijery circonstance aza mijery zay lazain'ny olona tsy hoe zao tontolo zao tena crise ny situation dia iny koa ianao hoe oui je suis dans la crise koa non ianao tsy ohatran'izany olona zao tontolo zao zany tenenina kaikinao ianao tena olona polonatra nge ianao fantatrao hoe zany identité anao zany hoe tenenina kaikinao fantatrao hoe zany identité anao zany hitanao mahatonga amin'ny fiainana kristianina be dia be tsy mahomby tena ringana tokoa izy fa tsy mahafantatra ny connaissance tsy mahafantatra ny identité fandroany voain'andriamanitra zay zavatra anaran'i Jesosy amen ka dites la parole de Dieu Josué 1:8 efa fanaontsika ihany mbola averintsika vakiny resaka vava daholo fandraika tsara amin'ny teny mpanompon'andriamanitra sy datolozy ateo le izy ny importance ny zavatra voaka ny vavanao Josué chapitre 1 verset 8 dia efa io fa haitsika foana io fa androany tena zavatra hafa misy nitondrany fanamasina azy aza vela ianao mivavanao izy tsy miteny aza vela iana amin'ny saina fa aza vela iana amin'ny teny mivava ny tenin'andriamanitra zay re tsara fa mbola parole mbola bosy resaka parole sy bosy foana manomboka androany rehefa hohaninao foana itenin'andriamanitra io ka rehefa proclamenao isandra amin'ny fiainanao minoanao an' Jesosy fa tsy maintsy tranga le izy amen zay nke tenen'andriamanitra amin'io Josué 8 io si tu veux avoir du succès dans ta vie proclame la parole de Dieu de ta bouche tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Proclame, je suis en haut, je ne suis pas en bas. Il ne fallait pas que tu aies fallait se mettre en train de faire tout ce que tu fallait tenir quelqu'un, lire quoi, tu as mis la yenne à lire. Oui, autant que tu as demandé à yann, oui. Moi, tu es fan de rythme de je suis qui je suis. Enfin, yann, les yeux, tu es tué qui tu es. Moi, je suis en Christ. Manine, je suis en Christ, c'est la domination. On nous était dans le monde, nous on est pas de amen. Amour n'est pas de
amen tahina raha mivoaka tahina raha mitra zay koa tonga ny olona miteny mihitsy tsy disy olona tsy misy fahalalana miteny hoe tsisy ny prospérité ao anaty parole de jerevaka nareo fa anatin'ny biblika dia misy parole d'échec sisy resaka parole d'échec mihitsy ao fa olona zavatra fanambinana fa ombiazana zavatra tena victoire daholo fa tena anatin'io fa ny olona rehefa tsy mahafantatra zay hoe rikana ny olona no misisy ny fahalalana dia aveo izy lasa miteniteny zavafoana tsy misy zany prospérité zany dia mampanailo an'izay nefa ianao rehefa tsy mino misy ny prospérité dia tsy hainan'le izy mihitsy ianao afaka miandry amin'ny Paul pendant des heures anao nation Paul pendant des heures fa rehefa tsy mino ianao hoe tahina so ambinina tsy ho ambinina zany mihitsy ianao dia Paul oui Paul andrasanao fa izy tsy amana satria manino ianao mihitsy tsy mety mino an'le izy ianao mihitsy tsy mety mino hoe tahina ianao tsy mety mino hoe ambinina ianao ka zay fa tonga an'ireny gasy reny tena mifona fa iny moa efa tena tenentsika rehefa tongotsika Madagasikara misy zavatra sokafina kely mentalité malagasy hoe aza mipiripirina eo am'tena eo foana dia za angamba naritra dia zao hoe zao tsy tahiny zao eto zao bady lavo zao zay lefa mafiteny zao miaky tsy miva zao foana ny fiainako tenenina kaiky hoe tandremo ty vava hoe atsara am'izay hoe disika zany fa disika tranainy zany disika vaovao zao hoe anaran'i Jesosy amen alleluia mbola mitoy ihany tsika mbola ao tsara ve tsika dia jereo mbola resaka vava ihany ty zavatra ty jerevy tsara fa ty resaka momba ny anina dia ianao anteneko hoe zay zavatra teneninao dia zay foana mitranga fa dans les deux côtés io raha positif na négatif satria maninona ary efa nianatra momba an'ity tsika hoe ny anjely des serviteurs aussi ce sont des esprits au service des hommes ce sont des esprits au service des hommes ny anjely exécuteur fotsiny rehefa misy ordre avy any amin'Andriamanitra raha misy ordre teneninao dia izy tsy misaina fotsiny c'est bon ou c'est pas bon fa tonga dia ataony fotsiny le izy dia zao zavatra grave amin'ny zavatra négatif rehefa miteny ianao hoe za tsy ho tafita mihitsy dia quoi fa ataony anjely mihitsy moyen rehetra tsy ho tafita mihitsy amin'ny fiainanao satria ny rôle ny anjely miexécuté ny teny zay avoaka ny vavanao hitanao zavatra maratsy mihitsy ny zavatra teny négatif avoaka ny vava ianjely tsy manana esprit de discernement hoe inona koa ty teneny ty rahalahy ty raha ty hoe tena zavatra négatif fa izy rehefa misy ty latsaka dia lasa izy j'exécute satria ny anjely agent exécuteur ce sont des esprits à notre service. Hébreux chapitre 1 verset 7 notez vous le verset Hébreux chapitre 1 verset 7 des psaumes 103 verset 20 notez vous le ministère de l'Anzé Hébreux chapitre 1 verset 7 des psaumes 103 verset 20 tandremo zay zavatra zay tandremo zay zavatra fa io mihitsy ny vika ohatra antsika zavatra tsy hita maso fa tandremo tompony parole négatif tandremo parole négatif misy verset zay tena mitako amin'ny tena zay zavatra zay fandrasika hoe ecclésiaste ndraso jerentsika tsara fa hitako le izy ampisehoko atsika hoe ny anjely io hoe tena miandra an'izay fotsiny ecclésiaste chapitre 5 ecclésiaste chapitre 5 ndreo jerentsika tsara zay zavatra zay ecclésiaste chapitre 5 verset 6 izy amin'ny teny ohatran'ny vazaha fa amin'ny teny gasy izy indraindray ohatrany tsy haiko tokony mitovy ihany ka tokony mitovy ihany verset 5 fa ny azy amin'ny vazaha vakiko azy verset 6 de version King James zay rehefa tsara ecclésiaste chapitre 5 verset 6 ne laisse pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas devant l'ange que c'est une erreur. Pourquoi Dieu se courserait-il à ta voix et détruirait l'ouvrage de tes mains? Hitanareo Andriamanitra zany i Andriamanitra ihany indray mampatsy mahomby ny asa rehefa mitenitsika eo amin'olony messager eo amin'ny ange hoe tsy mandeha fiainako hitanareo izy zany hoe misy zavatra zany ataontsika eo amin'ny fiainana ohatrany tsy mandeha zany mahitsy ohatrany frustré tsika satria maninona relever ny ange atao ny parole négative dia iny tanterahana amin'ny fiainanao zay kina izy zay dikan'io hoe ne permets pas ouvrir ta bouche de pécher contre ta chair satria hono le ange ny anjelin'Andriamanitra eo akaikinao miandry fotsiny zay zavatra teneninao dia amin'ny agent exécuteur azy tanterahany le izy tsy manana esprit de discernement hoe ratsy zany na tsara fa miizy zay teneninao dia mitranga ka manomboka izao tandremo zavatra tenenin'ny vavanao zay teneniko aminao raha miteny mihitsy raha miteny foana hoe ny fiainako ty ngamba tsy iova mihitsy
ny ankonako ty ngamba tsy tafavoaka mihitsy fa efa impiry tenenina tsy niva mihitsy dia aza manantena iva tokoa ny ankonanao satria ianao ihany mamatitra ny ankonanao ianao ihany mamatitra situationanao ianao ihany mamatitra ny avy aniranao tenenina akakina tandremo ny zavatra voky ny vava hoe manokandroany manokandroany dia ataovy succès foana mivoaka ny vavy io fa ny anjerinao efa maikany amin'ny tonga koa ny amanan'izay vavaka izay amen ka ny anjery zany raha tiatsika anao rôle positif dia mba mitenena parole positive amin'ny fiainana fa raha tsy zany dia zavatra négatif nataonao amin'ny fiainanao za mahita androany fa zavatra disque avao ny vocabulaire avoakanao androany ary premier moanao succès dia ny moanao succès de gloire en gloire ianao mahita anaramerin Jesosy fa misy toerana mbola tsy nireo anatra amin'izay hoany ianao anaramerin Jesosy amen satria androandrombaka ianao androany andray tenin'Andriamanitra ianao androany anaramerin Jesosy amen ka hienjana be hoe izy zavatra vavy io dia inona fandarantsika rehefa larobe Jean 6:63 teny koa izy Andriamanitra dia fanasy fiainana zay zao mbola afaka ataontsika mifanaraka amin'izay anjely zay ny teny rehefa positif rehefa tenin'Andriamanitra dia mitondra fiainana ny teny eo amin'ny fiainantsika zany hoe misy vie misy bonheur misy prospérité misy joie rehefa zay ny proclamentsika fa io koa valable io any amin'ny sens anankiray rehefa teny négatif ny proclamenao tsy mitondra fiainana fa mitondra inona fanozonana satria ny esprit ny zavatra rehetra spirituel na zavatra rehetra tadio foanao fa monde spirituel ty iainantsika ty monde spirituel ka ianao zany inona tianao hitranga raha tianao tahiny io fiainanao io dia mba parole de bénédiction sy prospérité avoky ny vavy fa tsy hoe iny zany le hoe fianakaviana dia hoe iany avaka efa teneniko mihitsy mialanao amin'ny zavatra io reny efa teneny ray ngamba tsy ova mihitsy efa impiry tenenina ianao ihany ary mamatitra an'le havanao ka izy an'ilay dia ianao hoe dia mieritreritra fa io izy ao anatin'izany tena aza mieritreritra mihitsy satria ianao tokony mahafatitra tokony milibere azy indray fa niny lasa mikondane azy nefa nefa napetraka aminao fahefana ekeny zavatra rehetra ka manomboka izao tompoko teneny foana na hitanao mbola tsy maizina ary ny fiainan'ny ankonanao tonoana anaran'i Jesosy fa tsy maintsy tafavoaka ny ankonako anaramerin Jesosy tsy maintsy hanompan'Andriamanitra ny ankonako anaramerin Jesosy alleloia izany tena aza milenjery le moretany hoe tena mbola tsy avitra mihitsy non ajaritra any zao fa mivavah fotsiny dia proclame foana izy dia ho marina aminao Josué 24:15 noteo fotsiny Josué 24:15 oui, moi et ma famille, je servirai l'Éternel. Marnamna c'est verset zay noteo tsara zay dia marnamna koa ny acte 16:31 noteo tsara zay Josué 24:15 dia acte 16:31 noteo tsara Josué 24:15 moi et l'Éternel moi et ma famille je servirai l'Éternel marnamnao zay androany raha Jesosy dia acte 16:31 minoanao an Jéhovah maninona alléluia injena koa ianao sy ny ankonanao rehefa ina anao ka ninina mety mbola hoe ankonana mbola tsy amin'ny Kristy mijoro tsara fotsiny proclame fotsiny tenin'Andriamanitra teneny foana bénition foana izy fa ho avy fotoana tsy maintsy hiaraka lofan'Andriamanitra miaraka aminao izy finaran'i Jesosy amen fa tsara amin'izay zavatra hoe tsy iova mihitsy renina rehefa tenenina foana fa miova izy androany amin'anaran'i Jesosy amen exemple raisika amin'izay Gédéon raisika tantaran'i Gédéon efa zavatra hafa nanarantsika ny Gédéon fa androany zavatra hafa indray nampianarana fanamasinantsika momba ny tantaran'i Gédéon Gédéon chapitre 6 verset Gédéon c'est ça Juge chapitre 6 on tsara ve tsika aloha on tsara alleluia Juge chapitre manaraka tsara tsika zany alleluia Juge chapitre 6 vaisika Juge chapitre 6 Juge chapitre 6 25 à 32 Juge chapitre 6 25 à 32 Juge chapitre 6 25 à 32 tsy vakitsika le izy fa résumé comme non tantara fa noteo fotsiny le izy Juge chapitre 6 25 à 32 nisy fotoana hoy izy Andriamanitra tamin'ny Gideon hoe nitarana koa izy manofy Baal zany hoe Andriamanitra kiafa zany tena efa perverti fa zao izy zay le teny latsaka tahaka ny androany misy teny latsaka androany amen zao izy mandana izy ao tokotanin'ny rainao dia arodano izy statue amin'ny Baal zay misy eo amin'ny rainao zay directive n'Andriamanitra dia izy atsanganao ny hôtel de Dieu zany hoe asorona mihitsy zany le fanompotsafo tao amin'ny papany Gideon sy tamin'ny ankonany arodina mihitsy le statue en fait
dia manino atanjakao a ny hôtel an'Andriamanitra dia tamin'ny voalohany Gideona natahotra hoe sao dia vonon'olona raha nao an'izany fa naninona fa nanaiky any Gideona tenaina akaikina hoe nanaiky any Gideona hoe dia naninona lay izy fa rehefa vaditsika tsara tantara io nataony tamin'ny andro alina lay izy sao dia hoe hitan'ny olona izy mandrodana le statue Baal sao dia hoe iza koa iny mandrodana iny fa nataony any lay izy a dia maraina tonga ny maraina manino gaga daholo io fa iza nanrodana an'le statue Baal zay rehefa maky tsara tsika dia ozy ny hoe avay aty ozy izy a zay olona nandrodana io statue Baal io vonono fa ahoana ataonareo an'izao Baal satria tamin'ilay tanàna zany efa lasa nanompo sampy efa niala tamin'Andriamanitra daholo dia ny zavatra mahavariana amin'ny tantara io a ny papany Gideona mpanompo sampy a satria tao tokotany mihitsy le statue Baal nefa n'izy indray naka défense ny Gideona en fait rehefa makitsika hoe raha tena Baal mano izy ny Andriamanitra avelao izy se défendre lui-même zay zao parole de connaissance zay zao napetraka ny fanamasina tao amin'ny papany i Gideona hoe raha tena Andriamanitra mano i Baal izy hoe tsy afaka tsy défendre ny tenany fa avelao izy dia naninona tokoa dia nitonga saina tapoka le peuple hoe tena marina tokoa nge zany raha tena Andriamanitra mano io statue de Baal ao il n'a qu'à se défendre lui-même dia inona zavatra nitranga Gideona tokony vonon'olona satria zay le hoe rehefa mamaritsy zay le manodina ny statue Baal io dia vonono lasa Gideona indray en fait nasandratra lasa le destin tokony hoe mifaty lasa destin lasa victoire en fait hitanareo dia zao nafinatra Gideona tonga teo amin'ny tenin'Andriamanitra hitanareo androany zay ny teneniko teo misy ohatran'ny mesresaka ankonany ity tu ne peux pas changer ton passé mais tu as le pouvoir d'influencer ton avenir amen zay tadivona zay zavatra zay mety ny ankonanao mety efa tena tsy ao mihitsy efa tena kivy mihitsy na oviana ihany reto fomba io fa androany anao rehefa aka décision tahaky ny Gideona baikoy amin'ny spirituel fa nininona Baal natsangany ny ankonanao hatramin'izay fa nipontsapy amin'ny tany anaran'erin Jesosy zany fa tsy maintsy potika zany a ragy zany ary tsy maintsy anompan'Andriamanitra ny avanao anaran'erin Jesosy hitanareo naka décision en fait teo Gideona lasa niova le disque hoe ny ankonako tsy ova mihitsy zay ny pauvre mandrakizay foana zay ny tsy tafita mihitsy fa tonga teo amin'ny tenin'Andriamanitra zay ny teneniko teo hoe ohatra misy resaka ankonana androany anatin'ny prospérité fa izy daholo zany mifameno amen fa rehefa ndray décision anao mivavaka ho an'ny ankonanao intercéder amin'ny ankonanao androdana amin'ny Baal rehetra zay nitompon'ny ankonanao tahaky ny Gideona papa Gideona sy ny ankona zay nanompo Baal amitany izy anaran'iny Jesosy fa tsy maintsy mbota amin'ireny ary tsy maintsy tafavoaka ny ankonanao dia marina aminao Josué 24:15 sy ny acte 16:31 araky ny tenena atao hoe toi et ta famille vous servirez l'Éternel au nom de Jésus et si tu crois tu seras sauvé ainsi aussi ta famille au nom de Jésus amen alléluia raisy zany toko tena raisy zany mampiandratsika ny fanamasina androany anaran'erin Jesosy ary mitany daholo ny Baal aza miteny zay teneniko foana na tsika misy ankona mbola tsy ao amin'ny tompo aza lany andro fotsiny mise plaindre hoe efa teneniko foana ina efa toriko foana efa tsy miompy fa resiny andraiky ohatra ny Gideona ary mitany daholo zay Baal natsangana fa tsy maintsy mihitsy andrena anaran'erin Jesosy amen amen teneniko kaikina hoe raha te hiova hoe ianao raha te hiova tsy maintsy misy décision hoe raisinao tsy maintsy misy andraikitra hoe raisinao amen Job 22:28 miteny an'izany dasika vakitsika Job chapitre 2 Job chapitre 22 verset 28 Job chapitre 22 amen Job chapitre 22 verset 28 zao ny tenin'Andriamanitra tu décideras quelque chose elle réussira et la lumière resplendira sur tes chemins amen tian'Andriamanitra tenenina hoe rehefa misy décision raisinao ny fiainanao dia iny décision raisinao iny en fait nampiova fiainana amen ianao zany aza mieritreritra hiova mihitsy raha be resaka ambony latabatra fotsiny ianao manofonofo fotsiny nefa tsy aka décision hiova mihitsy fa mboraisy tompoko ny décision tahaky ny Gideona raisy ny Gideona rehefa renouvelé amin'izay fisainana tsy nanaiky tsony izy olona tsy hoe tsy ambinina tsy tahina tsy tafavoaka zany ozy rehefa nysofen'Andriamanitra Gideona ka tena ozy Gideona dia hay tena misy zavatra mivavana misy hoe atao anaty ato dia ozy Gideona raisiko amin'izay ny décision arotako ny Baal amin'ny ankonako rehetra fa miova ny ankonako dia zay koa nitranga amen dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe pendant toute la vie de Gédéon le royaume d'Israël fut en paix aux izy satria naka décision Gideona zory tamin'ny tenin'Andriamanitra dia no prendre position tamin'ny tenin'Andriamanitra amen tenena kaikina ao tsara venao aloha hoe mbola mitohy ihany tsika amin'anaran'i Jesosy
Matthieu 12, Matthieu chapitre 12, verset 34. Matthieu chapitre 12, verset 34. Verset 34-35. Race de vipère, Matthieu chapitre 12, verset 34-35. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche s'exprime ce dont le cœur est plein. Amen. Efa itsika tsara efa nampianarantsika foana hoe zay betsaka avao amin'ny fo maninona mivoaka ny vava, zay betsaka avao amin'ny fo mivoaka ny vava. Zao zany le izy. Inona zavatra betsaka amin'ny fonao? Zay manontany ihany ny tenao dia eo anao ihany afaka maly azy. Misy fotoana ny olona tena tsisy zavatra voaka ny vava satria tsisy nino anatin'ny fony. Tena zavatra tena mampanahivo be zay zavatra io. Fa ianao izy raha te-hana succès dia feno tenin'Andriamanitra amin'ny fonao. Amen. Rehefa trop plein ao anatinao io tenin'Andriamanitra io automatiquement mivoaka amin'ny vavanao. Zay le izy. Zay betsaka avao amin'ny fo mivoaka ny vava. Zay tsisy zavatra anarana sarotra be zany zay betsaka avao amin'ny fo. Dia misy fotoana ny olona tellement doute sy crainte sy fanahiny sy tebiteby lava foana ny ao amin'ny fony. Dia logika be raha inona parole négative mivoaka ny vavany. Hitanareo dita zay le grave amin'ilay izy. Ka ny zavatra voalohany mila tandemana indrindra zany dia ny fonao. Tenenina akaiky hoe mila mitandrina ao ny fonao ny amin'ny zavatra zay ampidirinao anatin'ny fonao io amen. Dia zay fa tonga ny ten'Andriamanitra hoe prenez garde à ton cœur car c'est de là que viennent les sources de la vie. Hitanao ao amin'ny fo io daholo ny clé ny zavatra rehetra ary tsy izy ny gardien ny clé anao fa ianao ihany. Ianao tsy afaka hiankina mihitsy gardien ny fo afa-tsy ianao ihany. Ianao tsy afaka miteny mihitsy matoa fiainako tsy mandeha dia ihany tsy logika mihitsy. Dia zay nefa nampinain'ny pasteur Rodolphe atsika hoe sy fataty miritra hoe misy fotoana ny olona menomenina foana amin'ny firenena hoe tsy manao azy mihitsy eo amin'ny fitondrana io fa mihinam-bola fotsiny. Fa nga vitan'izany izy ity. Raha tianao io amin'ny firenenao raisy ny andraikitra ianao de solution dia ndany atao zay tokony atao. Fa zalany fotsiny hoe matoa fiainako tsy mahomby dia président pays zany manarana bola. Non. Matoa tsy mahomby fiainanao ianao zay tsy miaka andraikitra tsy fantatrao zavatra tokony ataonao fa zay kilina amin'ny hafa zany mihitsy responsabilité ny zavatra fiainanao. Zay aza miakily fa ianao ihany responsable amin'ny fiainanao. Amen. Zay tadio foana zay zavatra zay. Jereo foana hoe inona mbola tsy mety atao amin'ny fiainako? Inona mbola toe-po Jesosy mbola tsy mety? Mbola mety tsy tanteraka avy amin'ny zavatra anankiray? Inona re Jesosy ny similiona tianao amoasy tefeo zany le izy. Fa tsy tiens toujours responsable les autres de zavatra tsy mandeha amin'ny fiainanao dia io anao dia na miandro amin'izay foana. Fa ianao ihany ny afaka manova ny aveniranao. Amen. Zay tadio tsara. Rehefa aka décision anao rehefa ka tahaky ny Gideon rehefa hiproclame tenin'Andriamanitra anao manomboka androany dia matiky anao fa tsy maintsy hiova amin'ny fiainanao. Amen. Tsy izany tena izany fa ny tenin'Andriamanitra tompoko. Raisy fotsiny le izy rombaly izy datoro zay rombaly izy dia manino dia hitranga aminao le vokatra. Amen. Dia miverina kely amin'ny resaka lioana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika tegna mila manana toe-poana lion mihitsy. Toe-poana lion tadio tsara fa Daniela rehefa naninona rehefa tena tanaty fosse au lion dia jerevy tsara ny réaction ny lion fa mbola tena fanidina ny Daniel dia mbola tena fanidina sy dianaka les familles les sy Daniel en fait les familles les Palestiniens vao tena fanidina le ankonana dia efa nisaute les lions tsy navelany le lion kory zany par terre fa mbola tena fanidina tonga dia efa nombany manana anao zay toe-po sy attitude zay eo fanatrehan'Andriamanitra. Androany zany mety misy teny be dia be latsaka androany tsy haiko inona le izy menao mifantatra fa za matoky fa tahaka ny Samuel zay tsy nisy latsaka mihitsy ny teny zay azy tamin'Andriamanitra zay koa ianao zay androany anaran'i Jesosy ary matoky fa ny teny zay raisinao sy rombanao androany dia hitondra vokatra amin'ny fiainanao. Amen. Satria marina ny tenin'Andriamanitra. Amen. Raisy ny anjaranao anaran'i Jesosy. Amen. Raisy tompoko manana toe-poana lion. Misy fotoana ny olona manana toe-poana brebis nefa tokony hanana toe-poana lion tena diso be hoe anao saikina mba mitahina zany fa anao mba mivavavaka ihany fa tsy fantatra zay hoavy anao mitram-piangonana ihany zany réaction n'olona zany hoe anao mba mivavaka ihany fa tsy fantatra ny avenir. Non na vavao any mpanoty fa manina anao tonga dia mandombaka hoe za fantatra ho an-tranonray ahozany ten'Andriamanitra hoe azy volamena azy ny argent dia atao iny zany zany hoe omen'Andriamanitra ho an'Jetrisy omeny an'izany omeny anao. Amen. Ka rombay tompo manana mba toe-po ohatra lioana io amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fantrana tsy ekerika amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tafita tsy maintsy mahomby zany proclame isan'andro amin'ny vavanao ny ankora tsy maintsy miova amin'ny anaran'i Jesosy.
fiainako tsy maly tsy miobo zany fa miatsara isan'andro anaran'ery Jesosy tsy maintsy tahina amen ka io io tsisy resaka io fa zay tianao hitranga dia iteneny toloko ny vavanao zay tsisy zavatra anarina ela be fa zay tianao hitranga dia iteneny ny vavanao amen mba manana fisaina prospérité tahaka izany toko androany mivady ao le zavatra rehetra anaran'ery Jesosy amen Deviverina kely amin'le toteny mpanompoan'Andriamanitra teny olona prospère koa dia olona afaka mibaiko ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra ohatra hoe mila zavatra izy amin'ny instant T donné dia manino tonga dia mibaiko izy dia misy le izy amen Jesosy nge nisy an'izay nisy fotoana Jesosy nila nakany Jérusalem izy nakany Jérusalem dia nila iny izy nila pondra nila anao io izy mahatsy disciple hoe andalo izy makary amin'ny village ry fa misy anao izy attaché amina arbre anankiray dia détaché izy le anao dia raha misy manontany any andalina fatao ininao ty anao ty détaché any mahatsy disciple dia tena hoe misy lavako azo izy amen dia manino dia lasa mijery any Datoritsa zao androany ohatrany hoe Datoritsa atsy amin'ny 39 rue de Saint-Arpon misy Porsche Cayenne turbo anaran'ery Jesosy andana midinao rehefa ao la clé en contact dia midire fa ancien le izy anaran'i Jesosy amen teneny la grille bien est impossible à Dieu fa io zay vision anao ihany mitranga amin'io arazy misy zany Datoritsa anaran'ery Jesosy amen tsy hoe Datoritsa ihany fa mba izy io teo dia mba fahintsika koa mahazo minjarantsika anaran'i Jesosy io atraizany tianao hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra atopazy lavitra ny vision anao atopazy lavitra ny vision anao ny olona miteny an'izany be tonga mba manao nofinofin-gadra tena tsy nofinofin-gadra fa fantatra hoe vita Andriamanitra tokoa zany amen satria rien n'est impossible à mon Dieu c'est le Dieu tout-puissant iny zany tena fikasantsika il va se manifester comme Dieu tout-puissant iany zany Jesosy iany zany reny tena zany tena mba tadio foana tompoko le teny fikasana reny tena tadio foana azadino fa zao koa resaka vision raha voadinonao tompoko dia tsy sitraka an'le izy mihitsy ianao dia zay ngefa tonga antsika amin'ny teny andreny foana Dieu tout-puissant hoe gaga dia gaga ny olona ohatran'ny teny adaladala koa ngamo reto fa izy tsy fantany le izy fa tsy takany fa matony teny izany fantatrao izy fa tsy maintsy hitranga amin'ny fiainanao amen Dieu tout-puissant gaga dia gaga dia misy ray iny zao mbola misy zavatra ray koa teny fikasana miantsika spécialement ho an'le de Paris publié manino année de grâce izy dikan'izay nefa zany hoe Dieu n'acceptera pas qu'il y ait un échec dans ta vie Dieu n'acceptera pas que tu auras la maladie Dieu ne t'acceptera pas hoe tsy zavatra hoe tsy mahomby zany fa mahomby daholo tena tenena keny raisy teny fikasana azavela tontolo ny teny reny tena raisy zany raisy filory ampiary mitranga mbala bokana an'an'ery Jesosy amen dia zay teneko antsika rehefa manana vision ohatray zavatray azavotinoana mihitsy mety circonstance amin'ny teny hoe tena tsy contraire be le vision fa ifikiratra amin'ny farany le izy fa tsy maintsy hitranga le izy amen Josefa nge ohatrany Josefa fa nanana rêve teo anatiny efa nisy rêve napetraka Andriamanitra taminy hoe mpanapaka izy un jour ou l'autre il ne savait pas à quel moment il va régner mais il savait dans son cœur que ce moment arriverait tôt ou tard amen alléluia dia zao le izy nisy circonstance natao tanaty prison Josefa natao esclave Josefa tena zavatra contraire le prophétie le vision mihitsy niana Josefa fa zao zavatra vao mafaly tsy niala tao anatin'ny fony Josefa mihitsy le vision napetraka t'Andriamanitra taminy hoe hoavy fotoana tsy maintsy hanapaka dia inona le izy tonga amin'izay le fotoana lasa mpanapaka any Egypte ihany Josefa amin'ny anaran'ery Jesosy amen ninina zavatra zay fahirinao ninina zavatra efa tazonao am-po mety tsy mbola hitanao izy androany matiky mpovan'Andriamanitra amin'ity 2016 amen dia zao koa ny teny fikasana ho anazy veky mission internationale ninina ozy izy nofinofo rehetra zay efa nofisinao hatramin'izay ka tsy tateraka zany alleluia zay tena hitanao hoe tsarovy ny prophétie tsarovy ny teny ohatrany fa raha voadinao io dia tena adin'Andriamanitra koa ianao fa za matoa fa tsy adin'Andriamanitra ianao satria tadidinao prophétie androany ampatsivo fanamasinao daholo hoe inona ny teny efa latsaka amen ao tsara retsika aloha amen dia hoana tamin'ny jeune ozy tantantazina tamin'ny révélation hoe mila miditra ny jeune ozy isika fa ny teny efa latsaka efa gravé efa tena efa hoe tena isy eo zany le izy zao efa tapitra amin'ny jeune tonoka miara-mery Jesosy fa ninona zavatra nangatanao oaka mi'izay miara-mery Jesosy ateraka daholo na projet zany na tokantrano zany miara-mery Jesosy
alleloia raiso anaran'ely jesosy amen tanao mila tsara zay zay fatao tsara moa tompoko reny teny reny zay no mahatonga antsika hoe mandraisanao tompoko tanao zay ny importance mandraisanao ohatran' za tamin'ny Néhémias ao niraisakinao tsara mihitsy le verset hoe zay anao requête dia mivaly le izy amen zay nge mahatonga antsika miinsiste mandraisanao ty amin'ny sekoly c'est pas pour les prunes quand tu vois ça c'est normal zany ke sy ohatry le mpanompon'Andriamanitra miinsiste an'iny fa matory izy teneny na nahitana vokatra le izy dia tianay koa nareo mba hita vokatra amin'le izy anaran'i Jesosy amen Néhémias chapitre 1 tanao zay le izy tompo zay le izy ataonao hoana tsy matadida an'ireny zavatra zay ampianarantsika ireny na tsy mandraina eto ianao ty mbola ho avelo foana ty tsy possible mihitsy séance de 2 heures eo na aletrany dia akaparena zavatra hafa dia tsy tadidinao le izy tatory itsy sao mahafinaritra be tena io tena mahafinaritra mihitsy ny adidy ohatra hoe manana dictaphone mety tsy mbola manana daholo tsika fa efa cahier fa tia mahafinaritra be fa za miteny fa zavatra mampitombo be mihitsy reny zavatra reny amen tena mangalany reny enregistré tsara tsika dia avereny rehefa matory ianao avereny tsara le izy dia miaraka ny fanampiny fanamasina miaraka ny fanampiny fanamasina ampatsahivy fanamasina aloha izy mbola misaimprégné be koa aminao dia miverina aminao le izy saintsainy zay ngena saintsainy atao ahoana moa saintsaininao anio raha tsy nakanao tenao non raha tsy nakanao tenao pendant 2 heures inona saintsaininao rehefa tonga rehetra anao rien que dalle fa rehefa nakanao tenao rehefa nakanao tenao rehefa jereny tsara ngena any amin'ny sekoly ary tena endry mihitsy fanamasina mahatonga anao andio sekoly tena sekoly ahoana tonga mpianatra ray réussir ny ampianarana raha tsy andrenao ty izy amin'ny cahier tsy possible mihitsy zany ino tati Nathalie hoe tsy andray note mihitsy de septembre à juin ka tonga dia za zany tena premier amin'ny examen mois de juin nefa nisy izy tsy nandray note mihitsy marina fa n'Andriamanitsika esprit d'intelligence fa izy koa tsy miasa miaraka amin'ny kamo tandeha amin'izay zavatra zay matoa anao mety vavasaina dia ampiasaina zay zavatra zay entre parenthèses mibetsaka manko ny kristiana indray mana esprit de pauvreté hoe tahin'Andriamanitra paresse zay mihitsy paresse dia fantatra fa fitahina fa man'Andriamanitra et je vais me lever tous les jours à midi je crois que ça va tomber du ciel la bénédiction andation Paul double bénédiction ils n'ont pas dit ça andation Paul raha isan'andro no 12 heures de l'après-midi fou tenefa anao miaky za tahin'Andriamanitra tena za tsy miasa miaraka amin'ny kamo amin'rano mandeha be fotoana fa amin'ny manaraka tena resaka amin'izay resaka zay paresse zay fa ny le sommeil la paresse tena esprit de pauvreté ary tena échec ny fiainan'olombelona ary kristianina indraindray tena mampanahery be fa tokony izy indray te aomby izy tokony aomby indray lasa resiny zao tontolo zao satria kristianina kamo tsy manana esprit de diligence zay ny tena invité rehefa manao asa anao atao vexenao foana ny asanao discipline amin'ny zavatra rehetra fa tsy efa tahin'Andriamanitra asy mivany volamena sy ny azy dia aiza Andriamanitra aiza fa za itokandrina le tena zay mampanahery be zay dia zao dia fanoarana tonga takanaty tamin'ny zavatra io fanoarana namea fanamasina tamin'ny zavatra io dia zao mihoatra hoe olona mitady asa zao dia resaka fanaovana CV sy mipostule offre dia zao le izy ny olona misy para tokony atao le izy en fait ianao zany samy mitady asa dia ianao fo amombofolra à 12 heures à midi nefa le olona jentilisa amin'ny fito maraina izy dia efa mifo ianao mifo efa vita anazy ny entretien jereo kely zavatra jereo kely parabole izy efa mavita entretien ianao mbola mpandrina dia ao ianao fa dia mihevitra mihitsy ianao mifo tsy anao in'inona dia tonga ohatranao zao bénédiction marina fa tsy amikery ampatanjahana fa misy para tsy maintsy tokony ataonao mena vava saina anao mena tanjaka na ampiasaonao le izy fa iny anao mandrosa izy inona fait navadika Andriamanitra atao succès dia zao amin'izay le succès efa hainao zay principe zay hoe mila diligent mila discipliné misy andraikitra tsy maintsy raisiko dia zao amin'izay le izy fo amin'ny fito maraina anao manamboatra kansary ianao entretien raina dia mahazo asa le nizentrisa mety entretien 40 izy mbola tsy mahita fa ianao ray ihany dia mahazo amin'izy ianao miaraka Jesosy zay le différence zay rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy mila fofotra ela be zany ozy datority hoe tsy mila miantso patron hoe aiza ihany mangataka fa rehefa mijory ianao amin'ny tenanankiray efa fantatrao position Christ efa tsy kamo ianao zay kosa aloha tsy Andriamanitra tsy miasa mikamo zany efa tsy kamo ianao fa nanao zay tokony atao rehetra dia miasa amin'izay Andriamanitra manao ianao tadifolo zay zavatra zay amen k'Andriamanitra tia tsisy olona mihitsy kamo tanatin'ny baiboly io ka hoe prospère tsisy an'izany ao fa olona miasa olona naomby olona navitrivitrika
olona tsy malainaina zany tsisy oisivité zany olo obéissant koa dia reo zao daholo ny tafita amen tadio tsara fa Abraham 75 ans mbola nonompo izy a brebis peu dia Genèse 13:2 tao anatin'izay fanompona andreo da mbola niasa zany hoe niasa izy zany fa tsy hoe efa za seko a dia avelako ny serviteur daholo niasa rehetra fa mbola nina izy mbola nitaiza izy a le brebis hoe mbola nanompo izy dia Genèse 13:2 rehefa nanomboka nanao an'izay Abraham izy devint très riche et fut riche en nombreux troupeaux zany hoe tsy teo andreo Abraham mipetra-potsiny ny tain'Andriamanitra azy fa teo mihitsy nandroso niasa amen ianao koa manana anao zay esprit zay mandroso aza kamokamo zany anaran'i Jesosy l'esprit de paresse miala anaran'i Jesosy alléluia fa zany tena pauvreté sy échec mihitsy zany fa ianao a tena l'esprit de l'éternel l'esprit de Christ ny Paul teo zavatra tokony voavina anao fa mba aza kamo koa anaran'i Jesosy amen tena mba aza kamo alléluia tenenina akaiky hoe fanamahery keny ao anatinao hoe fa tsy fanahosa hoe l'esprit de force n'est pas l'esprit de timidité amin'ny teny frantsay alléluia ao tsara tsika zay mandeha mitsara ny zavatra fomba fiainana androany zao Andriamanitra explique atsika toe-posainana attitude dia ozy sika hoe ny olona prospère dia manana attitude tsara ny olona prospère dia manana fisainana tsara ny olona prospère dia maninona olona manana fiteny tsara amen raisy zany principe zany manomboka androany ovay amin'izay disika zay da very foana zay zavatra zay tenena amin'izay zavatra tsara foana ovay mihitsy formateo mihitsy Romains 12:2 ny mpanompon'Andriamanitra teo renouveler l'intelligence ao isan'andro raha te omby ianao hoany tsy takitsakoa ny ten'Andriamanitra dia proclamé amin'ny babanao amen zay secret de succès ary zay nataony Josué tompo zay natao omby ny Josué sy ireo mpanompon'Andriamanitra marobe tao anaty baiboly amen ka zao ianao dia olona prospère ianao amen tenenina akaikinao ianao hoe tsy natao victime amin'ity tany ity fa natao victorine amin'an'an'i Jesosy alléluia manomboka androany fiatsinanao raha lehilahy manomboka androany fiatsinanao raha dia toe victor dia raha vehivavy toe victorine amen marina izy zany dia zay teny mpanompon'Andriamanitra teo fa drevitsaika zay teny mpanompon'Andriamanitra hoe en Amérique hozy izy tsisy nanao faible zany fa mba liona requin mahery victoire ny anaranao androany anaran'i Jesosy amen dikan'izany ny fiainanao dia victoire foana anaran'i Jesosy atoniko anaran'i Jesosy fa tsisy échec zany mihitsy jiaby anaran'i Jesosy amen ianao koa vehivavy dia victorine ianao ny zavatra ataonao rehetra amen anaran'i Jesosy anaran'i Jesosy alléluia tenenina sokafo isainao eto anaran'i Jesosy za tena mino androany fa niasa mahery ny fanamasina androany anaran'i Jesosy manova zavatra izy mampianatra atsika izy manova zavatra kely fotsiny izy ao amintsika afahantsika manino misitrika tsara prospérité zay efa nomaniny atsika amen amen mbola mitoy atsika kely sisy tenenina keny hoe mbola ao tsara avy anao hoe mbola masiny anjara ianao hoe anaran'i Jesosy mbola masiny anjara anao nao anaran'i Jesosy amen Genèse alaina ampitoizatsika ary mandeha fotoana Genèse chapitre 15 Genèse chapitre 15 Genèse chapitre 15 verset 1 à 6 tantaran'i Abraham anjerentsika mahafinaritra be tantaran'i Abraham Genèse chapitre 15 verset 1 à 6 amin'ny anaran'i Jesosy Genèse chapitre 15 verset 1 à 6 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit à Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Verset Genèse chapitre 15, verset 4. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir reconduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Amen. Il y a des scafanandriamanitra vision d'Abraham. C'est une tenue hoe navoaka n'andriamanitra mihitsy Abraham dia nasainy mivoaka teo tokotany dia ao izy Andriamanitra lève les yeux ozy izy dia jereo ozy izy fa reo kintana hitanao reo reo postériténao. Amen. Ianao koa lève toujours les yeux. Amen. Aza manana attitude amin'ny tanondrika zany mihitsy na mifandehana aza manana hoe ohatra hoe tu portes tout le fardeau du monde indray Christian misy Christian tany hitanao ohatr'izany hoe
tout le poids du monde, on dirait, sur sa vie. Faisons lève les yeux comme Abraham, car l'Éternel veut te bénir. Amen. Dans ce corps de la vision antique, maintenant, il faut que tu aies Abraham. Azam Toulouk, Samit, Azam, ne te lamente pas sur ta situation, sur ton sort, parce que tu sais que tu sers un grand Dieu. Andriamanitra ho afaka momba tantaranao fa izy tsy afaka maly anao mihitsy raha vao mbola teny vision anao raha mbola mitolokona anao dia fitolokona koa mivalina amin'ny fiainanao fa raha vao mitraka anao tahaka ny Abraham dia arak'izay koa ny amaninanao maître des yeux vers le ciel amen jereo tsara dia iny nofonofo izy zay tianao mitranga rehetra zay ny teneko tamin'ny datory izy ateo hoe tsy nofonofo zany fa raiso raha misy dia hitranga amin'ny seny porfrekahiany manaraka Jesosy amen fa atopazy fotsiny vision anao Dieu de l'impossible, tu sers le Dieu de l'impossible. Tu sers le Dieu de l'impossible, ouais. Quelqu'un, tu sers le Dieu de l'impossible. Amen. Kazaman la vision, t'es santo, t'es nazaman la vision. Les femmes nous savent, t'as dit, nous t'en avons fond, ça va mettre ça à la fond. Amen. T'as préparé un tia, des mysticisons et nous savons, fa tena les resaka vision koa la izy miainga amin'ity fandaratsika isaka lahabe ity eno tsara le izy nisy fotoana ireo tamin'ny noteky tsara le izy zay hoe important be minoka maka noty tamin'ny première ville 2015 sika Datorijy nanomboka ny partage Datorijy tanatin'ny Datorijy le vision ozy matsanay tao ohatrany hoe asivy fotoana ozy izy amin'ny Skype namba entre atsika dans la semaine mba hoe akoatran'le samedi zany mba misy zany fitaizana ara-panahy Datorijy tsena izay dia ok aloha izy dia niny niainga tamin'izay zany zay mivarotra Datorijy aminao Skype dia manao partage eo dia jereo tsara le izy jereo tsara aiza natraizany natombohan'le zavatra dia traizany natanaovan'le zavatra nandeha le izy lasa nisy ny conférence téléphonique jereny zany fiasan'Andriamanitra teneniny akaikinao ianao mpandrosoanao hoe rehefa mandroso ianao rehefa mandroso teneniny akaikinao rehefa mandroso ianao dia amin'izay nitahin'Andriamanitra aminao dia rehefa tsara tsy izy izany nafantatra hoe misy conférence izy nafantatra hoe be dia be ny olona se connecté tamin'izany Datorijy le izy entre tamin'le début entre atsika tao an-trano ihany le izy dia hoe mba manao partage fa jereo kely izy amin'izao hoe lasa misy ny conférence lasa misy ny code alléluia dia ino avratra tonga ndraiky aty be ty mois de juillet jereo zany lala sy takatra saina sokafany Dieu lasa misy ny internet radio en direct amin'ny fampianarana fin juillet 2015 nafatratany taty be ty noteky soma tsara daholo izy satria fantatra misy vision apetrак'Andriamanitra anatin'le izy dia iny lasa mandeha en direct tsika rehefa samedi rehefa mercredi dia tsy vita amin'izay fa mitombo ny olona miaino tsy vita amin'izay ozy taty be ty tamin'ny mercredi teo hoe plus de 60 personnes ozy fidèle manaraka miaino ny fantarana izy teneny na tsy gloire nezy vequelle mission hoe fa gloire de Dieu hoe gloire de Dieu satria izy naniraka hoe satria izy naniraka hoe izy mame capacité hoe amen ka meo foana gloire n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amen jerefo tsara dia jerefo tsara niainga le izy tamin'izay dia tsy vita an'izay le izy fa ho avy fotoana live stream amin'izay anarana alleluia ino moa live stream en direct misy ny culte atsika na any Australie na États-Unis dia afaka misy manaraka atsika anarana Jesosy zay tompony resaka vision ampianarina aloha andra manaka vision rehefa manao zavatra ianao asa Datorijy sy mietsaiko izy mitao anatiny izy sy nieritreritra mihitsy zao hoe isy radio en direct izy ohatrao fa hoe mba entre Skype fa nafinaritra azy kosa nanana le vision izy hoe andao aloha ampitomboka le izy ka ianao mila matoky amin'ny zavatra kely hoe zay ve teneny akaikinao mila matoky ianao amin'ny zavatra kely hoe dia ozy taty miriva zay anapartage ne méprise pas ozy le faible commencement fa le olona faible commencement reky tsy mety mefany un grand alléluia dia ono izy taty miritra mafinaritra be misy ny partage tavita tany taiza izy tany asa olatra miaraka amin'ny brebis izy fa taiza nisy azy tany amin'ny trône avy eo alléluia ohatra hoe faible commencement tavita nge olona tena tsy mbara iny akola mihitsy c'est le petit dernier qu'on rejetait tout le temps zay tantaran'i David fa tsy nampaninany David zany fa taiza amin'ny fiafara teny amin'ny trône tompo alléluia Josué panasatana Mosesy c'est lui qui l'avait tena mpanompo Mosesy mihitsy mikarakara azy fa taiza c'est lui qui a succédé à Moïse alléluia jerefo tsara ne méprise pas faible commencement rehefa fidèle ianao mizavatra apetraka Andriamanitra aminao na mizavatra kely indrindra afaka vitan'Andriamanitra miprospérer anina mianara miaina Jesosy ka zay zao io zavatra io tsy parazany fa zavatra live stream ary mbola présent mbola zavatra avako amen alléluia ka mba manana tompo vision tsara lavitra ohatr'izany exemple manaraka
ty koa resaka mifanaovanay etsy franprix etsy an'ity Saint-Denis zao a misy boulangerie anankiroa zay misy boulangerie sinoa dia tavaratra dia ireo olo tena tsy manana fisaina prospérité mihitsy en fait nelle sinoa congelé daholo ny mofony ao sy ny pâtisserie anao dia naty nala décor reo ohatra mampanahiry be ohatra morose zany nefany a ily Saint-Denis tanàna kely a tsisy hoe concurrent hafa zany hoe mivarotra mofo fa izy rery ihany dia mampanely kely be mijery an'le izy dia zany hoe masy client ihany le izy a fa nefa tokony tsy tokony mbola prospéré ny loatra dia le atavaratra ndray koa ratsy kely le izy le ohatrany hoe tsy mampitahinana zany tsy mba manina zany izy l'idée hoe je vais améliorer mon produit pour que plein de gens viennent à moi dia tsy midy mihitsy en fait ny vision andreo a nefa izy manana place tsara indrindra eo Saint-Denis a tsy misy concurrent hafa dia zao nefa ny mahavoa an'izay zavatra io misy franprix fantatsika daholo io franprix eo akaiky ny Saint-Denis io asaina zay ny anaran'ny tompony io iny tena bandy manana prospérité mihitsy fa izy nanana franprix fa tsy niainga tsy vita franprix ny azy fa nazy koa la laverie alleluia iny zay tena fisainana prospérité dia tsy vita le laverie fa le épicerie tavaratra leo kaiky io bazary an'le riz koa io fait dia jereka le fisainana prospérité rehefa mity franprix a tsy ala izy mandeha ny olona maneny mividy entana satria jusqu'à 3 heures du matin le bazary mivoa zany hoe marché rehetra nagana commerce zany a aza le asaina daholo raha tsy en franprix izy a dia an'le bazary 24/24 zany a misy azy foana zany tokony prospérité manana fisainana hoe ohatra ianao zao manana mpivarotra ohatra manana hoe misy varotra raha manonaka dia aza mionona foana hoe io raha manonaka io foana fa maninona tonga dia raha pitsy na afaka pitso a tonga dia anao mihitsy ny amin'ny matsy ohatra hoe restaurant na fety anankiray ohatra anaran'ny Jesosy zany tokony mila misokatra amin'ny vision dia osika rehefa anao zavatra tsika mila manana zay vision zay aza terena mihitsy ny vision anatinao fa voanay voa déjà loin fisaintsainao ao anaty sady inona zavatra tianao hitranga inona zavatra tenao anseho fa aza mionona fotsiny hoe ty fianaka ty foana ngamba tsy iova mihitsy non tsy iova mihitsy raha vao mbola hitena zany anao tsy iova fa rehefa misokatra ny vision anao a rehefa nanao le fisaina prospérité saintsainy tompo zay tianao saina fa tsy maintsy mitranga zay amin'araben'i Jesosy amen ka zany na mizavatra be dia be zany dia rehefa manao zavatra koa dia resaka projet zao a dia rehefa manao zavatra anankiray dia manana sady vision aza mionona fotsiny hoe manao zavatra anankiray a fa rehefa mandeha le ray dia multiplio le izy multiplio le izy avance dia zay tena antsika mila mandroso sika ary amin'ity taona ity tena mandroso sika na Jesosy Kristy to mavana azy fa ty levely Andriamanitra amintsika androany secret de prospérité amen mila mandroso ianao aza miteny mihitsy paster aiza ary mbola vola ny ato ary tena tapaka be non tsy tapaka zany ao fa misy nge zavatra famatsiana tsy takatra ny saina afaka ataon'Andriamanitra tadinao tsara ny tantara zanak'Israely tadio tsara fa ny zanak'Israely niana tao Egypte nge pharaon zay nanao zay ran'iny zay nikapoka isan'andro any nambeha ny arena ny zanak'Israely ty oentanareo daholo oet androany koa nizaniza olona zay manentsika anao hatramin'izay reny any mame arena anao karaha Jesosy atonoko anao Jesosy fa aterina ambarabarany tokatany Kristy to mivana zay tamanina sokafo vision anao andrana anarany Jesosy fa afaka hiasa mahery Andriamanitra aza limitena mihitsy fisainana fa tu sers le Dieu de l'impossible sokatra daholo fisaina rehetra androana anarany Jesosy libérena potentiel rehetra anaty lohako androana anarany Jesosy fisaina Kristine atao natoko anarany Jesosy raha toka Kristine na succès toto amin'ity tany ity succès koa zany ny fiainako anarany Jesosy alleluia amen amin'ny anarany Jesosy zany mila itsika zany ry avy alleluia Andriamanitra zay tena tia antsika matoa izy mampianantsika sy révélé a zavatra ohatry zany fa za tsika rehefa maapliqué tsika raisy nge zay appliqué eo tsara nge zay a fisaina tsara aloha voalohany indrindra dia fitenenana tsara dia vision lavitra azy vision lavitra aza tenenina mihitsy hoe raha mbola tsy misy ianao androany aza mitenina mihitsy rapitso zany dia tsy isy fa raha tsy misy ianao rapitso a afaka misy io rapitso amen dia mbola mitonga eo afaka rapitso amen proclame foana zany tianao inona tianao tranga amin'ny comptenao izy pasteur zay teneny chiffre anaran'i Jesosy fa ho tanteran'Andriamanitra zany anaran'i Jesosy alleluia fa io ka io zay malinofonofo ohatry zany any a zay mahita lavitra ihany koa za arak'izay koa namanin'Andriamanitra azy amen aza miteny mihitsy rediredy zany tompoko ho an'izao tontolo zao zany rediredy a fa amin'Andriamanitra zany tsy rediredy sokafo tsara fotsiny vision anao a tanterao fotsiny a joroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara fotsiny amboary ny toepo amboary ny fitemposainana mandehana amin'ny famasinana mandehana amin'ny famarinana manana toe-panaraka an'Andriamanitra iny efa ampianarintsika foana hoe ça sert à rien la prospérité si on n'a pas le fruit de l'esprit tsy dika mihitsy ny prospérité raha toka tsy andovan'andro fa réglé aloha anao vis-à-vis de Dieu
rekuleo zay mety péché mbola mamatitra rekuleo zay mbola tempo mbola tsy izy mamela ny eloko mboa daholo zany zany ny voalohany indrindra aloha manaraka ho azy ny prospérité avy eo amen zany manaraka fotsiny zany fa amboalo les takian'Andriamanitra ambalo le temple restauré le temple du Saint-Esprit toka mbola misy petipetina rovahy aradoandro daholo anaran'i Jesosy zay kosa aloha tsy maintsy voalohany indrindra ka tsara no fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana fa manampy anao zavatra rehetra tsika tsy mitovy prospérité taky zao fotsiny fa toetrika aloha toetra satria tsy ny bon no mampandova ny lanitra fa ny fruit ao anatinao mampandova ao an-lanitra ça sert à rien si tu es très riche sur cette terre nefa ton âme est perdue en enfer tena ça sert à rien fa miditra aloha fa za mahita tenenina kely fa za mahita hoe fa sady ambinina anao spirituellement ambinina koa anao matériellement no andova lanitra koa anao maria Jesosy fanana dia zay eo mahatonga le 3 chambre dia zay ma hoe ambinina anao amin'ny zavatra rehetra amin'ny corps esprit anaran'i Jesosy amen tagnina anao anaran'i Jesosy alleluia ka raisiko zany raiso amin'ny anaran'i Jesosy androany misy zavatra raisinao mahitoky efa dia misy zavatra azonao androany anaran'i Jesosy fa zao fotsiny esory ny incrédulité tenenina akaikinao esory ny incrédulité hoe kesis esory ny incrédulité tenenina akaikinao esory ny incrédulité aty Matthieu 13 mangery jerentsika ny incrédulité mi empêché zavatra tsy vision midy incrédulité fahazarana zany tsy tena tsy mampiatra tena makatina zavatra be dehibe Matthieu 13 Matthieu 13, verset 55. Matthieu 13, 55. On ouvre le verset 55. Ne dites pas le fils du charpentier, n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où il vient donc tout cela? Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa famille. Il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur incrédulité. Amen. Jesosy nanasitra ny olona rehetra tamin'ny fotoana io fa maninona ny voisin ny frère et sœur zany hoe tena olona akaiky azy maninona fa tsy nandray fanasitraniny maninona satria incrédule izy ireo satria zatra loatra izy ireo miaraka tamin'i Jesosy tanao zavatra koavana tsy hoe Jesosy tsy ta hibenir azy tsy hoe tsy ta hanasitrana izy fa zay tenako anao hoe ny incrédulité ihany ny empêché ny prospérité tsy hitranga amin'ny fiainanao dia jere Jesosy tena me zany tena sira fa nanahery misy Jesosy hoe maninona reto frère sœur reto inona koa reto époux reto zany efa efa vonona ohatra ny ira Joseph vavy efa vonona Andriamanitra ny manaiky amaly fa ny incrédulité ny empêché n'Andriamanitra maninona tsy namalana izy azonareo tsy dia nampanahery be le izy ka zao ty zavatra ty rehefa misy tompo ten'Andriamanitra ozy datorizy teo marina misy aza mijery olona izy fanatren'Andriamanitra aza mijery olona fa le teny raisiny satria miteny amintsika mipanamasina aza niza mbola mijoro eto nanareo ireo raisy foana satria teny avy amin'Andriamanitra zany anany zay attitude zany fa tsy hoe rehefa ianina ihany dia eny na hoe tafiditra be rehefa ianina ny foroteny toepo tsy izy zany tompo raha vao manao zay toepo zay tsy hiditra any amin'ny succès mihitsy ianao fa Samuel ninona teny aziny dia raisiny fotsiny dia izy amen raisiny anjaranao androany zany ianao tsy incrédule tsory ianao androany ka zazatra loatra niaraka amin'Andriamanitra sokafo lavitra ny vision fa Andriamanitra very foana ny parole Joseph ta efa maiky amaly anao amin'Andriamanitra anaran'i Jesosy maiky izy fa mba voay amin'izay fomba fijerinao fomba fiainanao fomba famidranao fomba fiteninao androany anaran'i Jesosy fa rehefa ka décision anao dia io voatokoa fiainanao anaran'i Jesosy alleluia raisiny minjaranao anaran'i Jesosy alleluia za androany mahita fa tsy Gideona le Gideona le batra ondratrony fa Gideona le transformé androany miteneko anaran'i Jesosy alleluia alleluia tsy Jabez le natao le tena le resy lavatrony fa le Jabez le Victor amen zay ianao androany anaran'i Jesosy tsy adino koa ny Victorine alleluia tsy adino koa ny Victorine mahazo ny anjara-boantsika ianarany anaran'i Jesosy ka androany misy fahasoavana délivré fanamasina komasitaka saina androany fa raisy fotsiny le izy ozy datoritsy aza eritreretina be ahoana zany natanterahany zany ny fiainako ary paster mbola tsy hitanao midetiko ary mbola compte bancaire ary mbola moin tenenina akaiky efa disque tranainy zany hoe fomba fiteny vaovao fiteniko androany fomba fisaina vaovao ny azoko androany fomba famidra vaovao no azoko androany any ao ambadika zay hoe fiainana vaovao ray manontolo mihitsy anaran'i Jesosy alleluia
raisy ny anjaranao voninahitra ny andriamanitra sotany jesosy tsika ny amin'ny teniny amaranako azy fotsiny amaranako azy fotsiny farany ny teny mpanompon'andriamanitra eo any misy fotoana ho avy zao tontolo zao hitady anao satria efa napetraka andriamanitra anatinao le solution fa akio tsara fotsiny rapide be tsika Daniel chapitre 2 raisinao ty Daniel chapitre 2 nisy fotoana nisy rêve na Nabuchodonosor na rêve na Nabuchodonosor dia nanontany izy ny roasy mage sy ny astrologue rehetra teo an-tanàna hoe révéleo amiko ny rêve izy le hoa fa tsy fantatra dia le sage sy le ana tsisy fantatra le sage mihitsy fa zavatra paralotra be le inony ty dia zao le izy teny tianao fantatra hoe ina le solution tany amin'le mpanompon'andriamanitra napetraka andriamanitra n'le révélation le rêve tany amin'ny Daniel sy ny Mesaka sy le Abednego dia inona mitranga teo amin'io fait tieritra be ny roa hoe rehefa tsy valinareo zany ny rêve dia vonoko daholo nareo zay mpanompoka etra rehetra satria tsisy mahavita azy nareo dia tamin'izay Daniel sy ny kamankoa tokony vonoina satria zareo efa intendant tao anaty Babylone dia hoe vonoina daholo ka tonga ny révélation tao anatin'ny Daniel mivavaka izy teny mitsany dia hoy izy andriamanitra sisy zavatra vitanay izy fa fantatray fa ianao le Dieu de l'impossible ambarao aminay izy rêve zany mpanjaka zany mba ahafahanay manova ny ty tantaran'ity Babylone ty dia inona ny tranga révélen'andriamanitra tamin'ny Daniel le rêve le mpanjaka dia inona ny tranga lasa faly le roi fa tsy vitan'izay lasa nanana promotion izy teny mitsamy lasa gouverneur de Babylone lasa tena mitenina mpanapaka mihitsy dia inona ny tranga sady tsy maty ny sage rehetra sady tsy maty koa ny Daniel lamina daholo ny zavatra rehetra za mahita ho avy fotoana fa ianao le mitantavy zao misy zavatra mety matavy Kalian Timothy ary misy zany fa ianao le mitantavy ny anaran'i Jesosy ianao le ohatran'ny David any an-tsaha manana temponan'andriamanitra ianao tonga mpanapaka ianao raha pitsanarian'i Jesosy raisy ny anjaranao anaran'i Jesosy mitranga aminao zany alleloia dia voninahitra n'andriamanitra dia teatsika eo an-tenin'andriamanitra Alléluia. C'est le feu, hein? C'est les housses. C'est les housses. C'est les housses. Housses rehefa miasa dia mikirina hatrany tafidoka hatrany am-paladia. Tsy manina mihitsy na any am-paladia ry aloha pozinao fa rehefa housitra ianao dia hozy izy ny tenin'andriamanitra hoe mitete menaka ny dianao dikan'izay le mitete menaka le tsy le mitete eto fa le mandeha aorinanao amen. Louis. Tena mirehitra mihitsy izy zany na amen fotrany Jesosy sika tena tsara ny tompony sa tsy tsara aloha vavolombelona kely vetivetika resaka vision teo taminao alefa tia France dia tao anatin'ny saina voalohany indrindra hoe zao mihitsy teny Jesosy hoe France tsile de France tena kaikinao tsile de France fa France dia tsy France fotsiny koa fa Europe zay vision an Jesosy zay vision an Jesosy teny jereo mihitsy nao kaikinao vision an Jesosy tsy vitan'olo tokany zany hoe milanao Jesosy dia avereny c'est mon temps c'est ma saison ianao tena mila velona ao anatinao mihitsy zany c'est mon temps c'est ma saison tena atao velona zany isan'andro manomboka zao hoe zao mihitsy ny saison zao mihitsy ny saison zao mihitsy aza miandro ohatran'ny sasany hoe anangona dia rehefa 60 ans dia zay vao saison non ohatrany ampiasana amin'ny tenenahany zany hoe rovina vao retraite non zako mbola miala za mbola miditra retraite avant anareo dia gaga zareo tamarana zao zay mivady nandeha taria tao amin'ny banque dia nahazo félicitation zao hoe tsy mba misy problème mihitsy le compte faharoa avy eo nisy Estera ny bebe zany grande tante ny pasteur Onjasy taty mirindra zany nanome héritage ny Estera raha tokony izy tokony mipampirasy be da be fa miverenonareo izy amin'ny herinandro dia tonga dia afindrenio fotsiny ohatry zao fotsiny tena milamy dia nefany misy cousin anankiray zany cousin folondehibe hoe nahazo an'le héritage moitié miaraka tamin'ny Estera ny anazy tsy mahazo izy fa misy taratasy tsy maintsy maka notaire tsy maintsy maka avocat fa ny Estera
tonga dia miavaka tena miavaka dia miverina any amin'ilay vision a dia tonga avana Madagasikara hono zany zahako mbola tsy pastera tamin'izany fa mbola tsotra teny mbola datoa tamin'izay dia tonga teto a tsy nanana olona nivadiko mbola voatera vaovao pasteur Ronja mbola sady tsy pasteur mbola tsy tera vaovao zany niaraka tamiko tato zany le bebeako le niteneniko teo a bebe moa fiantsoana azy grande tante le lasan'olo tany ray tamin'ny farany teo iny tamin'ny novembre dia olona telo io za hoe tsy maintsy manomboka zany le asa fitoriana dia nanomboka le asa teny kaikinao miasa na dia kely azy rehefa avy misakafo zay talata dia lakamisy a dia sabotsy jamais mbola tapaka indrindrandrindra fa ny sabotsy jamais mbola tapaka hatramin'ny 2007 octobre 2007 zany tonga taty a ka hatramin'izao zao tsika zao a tsy mbola tapaka mihitsy ny ary tsy ho tapaka mihitsy sambotsika ary mbola hitombo amany dia ireo olo ireo formena dia jereo ny nampiasan'Andriamanitra an'ireo olo ireo amin'izao tena kaikinao avec quelle mission formation ana formateur dikan'izay raha tonga ato ianao a ianao ndray ny manaraka niositra zay nampiasain'Andriamanitra ny nananganana nytiraka ity a tsy maintsy mikirinao anatinao le izy mafinaritra be mihitsy mahita andre saky ianao niditra teto a fa lio ianao arrêtez de miauler amizay zay zao c'est le moment aza manaiky faible kely findrentsony lehibe ao anatinao sady maherina ao anatinao zay électrochoc mihitsy zao nareo amin'ny pasteur Ronja azy teo alleloia tena mitena anareo fa faly ako satria ohatry ny ahoana raha nahitan'ny pasteur Ronja sy taty mirindry nareo taloha dia izy nareo hoe tena impossible ny atsangana an'ireo fanatsangan'Andriamanitra izy a za mbola mahita le laso vehivavy ampiasain'Andriamanitra so za tena ntsoroka anareo mihitsy tsy mahalana alahelo an'izaniza raha ampiasain'Andriamanitra mihatra lavitra nozary nareo miresaka guérison na miresaka prophétie tsofoko rano vaiko mbola nangan'Andriamanitra apôstôly prophète pasteur enseignant be da be atao anaty ty évangéliste rombao ianao rombao milanao monde zay izy teo milanao monde tsy ianao mihitsy mila monde ianao ny ilaina ianao ny tedavy zany fanokafana fisaina zany ao anatina école ohatran'izao zay ma hoe école de ministère azy école pour le ministère ndikanao école de ministère école pour être un ministre après be da be ny olona misisika hoakany amin'ny ana satria avy eo mahazo posta izy any amin'ny gouvernement be da be ny olona miditra amin'ny arvada satria avy eo tonga dia lasa gouverneur avy eo sénateur avy eo président tena akaikinao misy école milay be eo école du Saint-Esprit manapaka amin'ny zavatra rehetra manapaka amin'ny devoly rehetra manapaka amin'ny aretina rehetra manapaka amin'ny arena rehetra kasakazakao ianao hoe te hanapaka kely an'le 1 million de personnes en mairie ianao sa le hanapaka kely amin'ny 18 millions any Madagasikara sa le 65 millions eto Paris sa le milliards ndray taritanao any an-danitra ho an'iray dia mba tena nakaikinao safidy ianao safidy ianao hoe alleloia ka zao ny vision-tsika mitohy miaingy finaritra mihitsy le izy teo hoe nisy vision tany amin'ny datory izy avy eo izy mitombo tena nakaikinao hoe mila miasy tsika aza fenina ntsony le fahasoavana men'Andriamanitra atsika aza fenina le zavatra azonao aza maimaiky anala examen fa raisa aloha le fampianarana raisanao te ahita manaraka tena milahatra eto daholo ny anatsika anany io anankiray io dictaphone zao mbola solda mividany dia jereo tsara le téléchargeable azo afindra amin'ny ordinateur jereo tsara